Soa Fanihi. Kamena mzee kile kama kizi haya yafanya mzee ni mwanamke kiskeli temba tia chakara na kuiskua ambatia nita cha ni kuskutisma yani hapo ndio wewe ni kufiri na mcha ni sasa kama biaza kizi fofote na wengo na kizi fatachawa eto nfitava na fotsinya sy ny otrikazany de kombomaly izy Valpolsy efajato ireo plasaka sitrapolo vaovao izay vasina izay ansehatra amin'ny filaminana sy fandriampahalemana hoe mitaleny otovaly na ny fampivovona ny firisana sitrapolo asy ny famotanana ny fotony akotin-drabe tahina mampionina. Fandraisana araky ny ofisialy ireo mpiritaka sitrapo eo amin'ny toerana momba ny sécurité sy ny la paix any HWPL. Valpolsy efajato zareo no andraisina androany etsika izy iarahanay amin'ny ministère ny servisation kolotsaina moa izany izay miaka amin'ny ZPVAC sy miaraka amin'ny ministère ny fanabeazana dia ny communiqué-na-mpaminana ireo olona mitsika antsitrako vaovao izay marobe ireo mandatondreo ampianarina ampihofanina omena ny fampihofanina zareo ahafahany sehatra sy namatateraka zany mitsaka tsitrako izy fa tena hoe fandrahandraikitra ary tena hoe olom-pirenena vanina mifanampy mitondra an'izay rehetra hainy zareo izay fahaiza-manana tsirairay avy izay ho hainy amin'ny sehatra rehetrarehetra maneraka Madagasikara ho fampandrosoana ihany koa ireto Valpolsy efajato izao dia apetraka amin'arivo fa misy manerana ny Madagasikara ireo fitsaka sitrapo ireo Amperinasa aretrany ireto tanora vaovao fendresaka ny sitrapo rehetra. Fian'ny dimampolo taona ny départementa ingénierie minière eny amin'ny université polytechnique Vontovorona manomboka ny efatra amby roapolo ny fankalazana ary faramana ny desambra eny amin'ny roapolo sangabato ny fanolorana efitrano ho an'ny mpampianatra na salle de prof tafatsangana ny komity karakara ity fankalazana ny fahadimampolo taona ity folo an'izany ny général de division José André izay mitondra fanazavana. Amin'ny 1976 nipetraka voalohany ny départemental mine zany tamin'ny 1978 no nivoaka ny ingénieur voalohany ndraika misy telo mianadahy izy ireo amin'izao fotoana zao la promotion fito amby roapolo no nivoaka tao misy mpianatra ingénieur nahazo diplôme valo amby roapolo sy ary misy promotion zay misy mpianatra diplôme ao ny zavatra ataonay zany produire voalohany dia fiantsona andro milanga mba iverina tena toerany indiana zany satria matematy ny tanandreny tsara zavatra fampisehoana zany ireo activité zay ataontsika son activité natsika vitsy dia misy animation toerano zany dia any afarany atsika manao karazana collecte de fonds collecte de fonds zany isany metsika mitanany le salle de prof zany dia rehefa vitsy zay misy dididikasa kely manao témoignage kely zany ianareo zoky ianareo mainty amilany ho am'ireo zary zany raha mijery nareo any am'le devisenay zany dia hoe pilier du passé bâtisseur de l'avenir raha misy secteur isany napidipolo zany tamin'ny firenena anisany napidipolo be le secteur minier raha jerena le secteur ohatrany marisarisa ohatrany somary sy de salama dia zay zany natony anambolana aminy hoe inona tonga atsika afahantsika manampy be koa zany Madagasikara zany amin'ny setra kely misy atsika io tsara marena zany fa tamin'ny taona 2010 no nisy fivoahan'ny éliminer farabe naraka ny programme ny fotogrampanjakana amin'izao fotoana zao dia hoe zany no isokatra amizay zany zay fanakatona nampi-éliminer zay fanakatona zay raha diritsika zany zay teo amin'ny enina amby folo taona zany tsisy olana azy voaverina anta miaraka anazy zay ny lezako hoe tsy salama zany ny secteur karaha zay Julien Razamlanson, somma moka teo aloha voafidy tao arivo mano, fona ny kafe ny faritra itasy, fona ny vondrony
Dievitra jaune. Fanatanjahantena no maranantsika ny mety amin'ny herinandro fahefana manana isapatra eo amin'ny lalao ara-fanatanjahantena na ny AJF voalohany betsy amin'ny kianjan'ny Bary Manasina. Ny lalao savaranandro amin'ny lalao ara-panatanjahantena na ny AJF amin'izao isapatra afaka mandanjana ny lalao nasional amin'ny Bekamory samedi faevana ny ministère rehetrarehetra fanjakana ny fanaranaso eo amin'ny lalao nasionaly izay atao manakara amin'ny volana aogositra izao. Taranja romboroapolo ny fananana toy ny volley beach, beach soccer sy ny fananana izay taranja vaovao. Maresaka iraisam-pirenena amin'ny Evian rampitso any Islamabad rehefa Pakistan mitondra amin'ny efa dimango izay no mitsahatra miantsa efa samarentoerana ny délégation izay divensatry lefitra no mitarika ny délégation américaine ny iraniana no tena mametraka navaka ny politika milatsahatra aloha ny fanafisana mahakasika izay moyen-orient izay ihany dia midy anavidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena efa tanavolony $7 mihoatra ny atsy eo amin'ny États-Unis Israel ankilany ary Iran andaniny. Ny andro izao no sokafan'ny volan-drano izy. Ny sambany isa telo arivo no ampahitsoko atao sy 900 hatramin'ny
tonalasa namoa nandalo dia mahita ambarasin'olona eto soneraboly any misy an'izany mandeha mandrano mandeha mitay anaty fasika azy sy mba marina anana fako fa farana any an-drano avokoa ny loto sy mpamondety tampina ny tanàny maina ny tanàna makotana asekoraniny misy bokaniko matetika bibidrano atomaty mita mity
zany hita ela vatra rehetra ve tsy lafividy zany izy io a Zay dia ambony vary, mila misafidy gony mafy izay atao manano vokatra. Izay no mahatonga any misafidy ny gony vokatra ny tany. Efa mipotoana maro any teo amin'ny sehatry ny fitaterana, andraikitra minatitra ny fahatongavan'entana ny tsakasy andavana. Izany no antony safidiana itony gony vokatra ny tany satria mahazaka entana mavesatra, mahazaka mitotona sady tsy vovotra. Gony vokatra ny tany, sy mateza fikarany gony plastika. Madagasikara famaly bilana amin'ny sisitry manam-paharesy misy polisana valo ao anatin'ny vakozay fanaka bilana manaraka amin'ny ordizao fromage tena azo anto ici étape suprême misy lasopy dia misy misao Drama fa amratafaka tsy rehetra sady kosa tonga liga afaka stress mirehatra hatrany farany